Enery pijery ajaina tavavirina eto amin'ny fampalalam-bovandray tsika rehefa avy nisy ento minitra vitsy tao anatin'ireny ny dokam-barotra ireny pejim-baovao afarin'de anoizantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy-ambinipolo taona nisy unitaire Madagasikara dia mitoy ny fizarana loka tanterahiny ka nitomby isandray androany ireo tsara vitana nahazo loka. Nitombo indray ny isan'ireo olona tsara vitana nahazo loka avy amin'ny unitaire Madagasikara amin'ny tombola karakarain'izy ireo. Ka tamin'ity androany ity dia nisy indray ny lokany zarainy. Izao lalao izao dia tafiditra indrindra ny fankalazana amin'ny fahadimy-ambinipolo taona nisy unitaire Madagasikara. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny 65e anniversaire ny unitaire Madagasikara hatramintsika amin'izao fotoan'izao efa nisy ny lalao izay niarahantsika nandrisin'ny ty taona 2015 ty efa nisy fisarihana ataontsika tamin'ny fahaefatra ny volana Jolay dia nisy fisarihana ataontsika indray tamin'ny fahavalon'ny volana Aogositra lasa teo dia androany fotoana nizarana andreo fanomezana ampasevika ihany fa tsy mifana lalao antsika raha tsy amin'ny fahatelopolo ny volana Desambra ka ny loka govana miandry mandritra ireo fisarihana rehetra dia vacances roa makany Maurice mandritra ny efatrandro tout frais payé eo ihany koa ny bon d'achat na 5 millions d'ariary 3 millions d'ariary 2 millions d'ariary eo ihany koa ny réfrigérateur marque LG sy ny moto Honda izay ankasitrahana be dia be ny mpiara-miasa rehetra nampisy an'izao lalao zao anisan'izany ny Madoto eo ihany koa ny Transcontinent ny Attitude Essor ary ny Air Mauritius dia ny fandehana lalao antsika dia tsotra isaky ny mividy vokatra anankiray amin'ireo vokatra ampahafantariny unitaire Madagasikara ianao tahaka ny Marilance Mentos na Nivea na Niagiza na eo ihany koa ny Diana sy ny Babilis dia afaka miparticiper amin'ilay lalao zany hoe isaky ny mividy vokatra mihoatra amin'ny 5 000 ariary ianao dia mamenotsika tombola izay mety azahoanao andreo fanomezana goavana izay nitanisasika teo aloha fa ankoatran'izay rehefa mihoatra ny 10 000 ariary ny valeuran'ny zavatra vidian'ny olona anankiray dia sady mahazontsika tombola izy ahafahany lalao no mahazo fanomezana eo no eo ihany koa izy zany hoe misy andreo carte graté izay kikisantsika azahoantsika fanomezana eo no eo dia androany zao ny fanomezana ny zaraina nandritry ny tirage ny tamin'ny le 8 août lasa teo dia nisy ny glacière camping gaz teo ihany koa ny panier garni maro dia maro izay marobe ireo tsara vitana izay ohatra hitantsika teo. Faly dia faly tokoa ireo nahazo loka ary mampirisika ny hafa mba handray anjara ihany koa. Dia manentana anareo zany hividy lotion fatao amin'ny zazakely fa tena mety amin'ny tarehan'ilay zazakely izy Corinne de Farme fa mety amin'ny zazakely izy mbola manana fotoana lava isika mba andraisana anjara amin'ity tombola karakarain'ny unitaire ity izay ahazoana loka goavana araka ny voalaza teo dia mifididiana makany Maurice.